tolotry ny radio Don Bosco ho anareo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Kilema ampianakaviana. nosoratany Rajan Jean Rivo, Ovelomy Régis, Rakoto, Faly, Andry, Iony, Ioly. Nandray feo sy nanantondosa, tovy razana mamonjy sy olosoa. Odry ser Beniomby a. Beniomby ny tiany inona? Ity efa fatritran'olona ka tiany Beniomby a Beniomby. Ohatray, manahoana aloha ser Jejo. Jejo ny anadahany ity. Raha zay lalao no anarako fa tsy Jejo zany. Ka zay tsinona nefa fiantsoana anseko. Ary aza de tezitra moa e. Nefa to me tsara tarehy anao rehefa tezitra. Maty koa tena ry fatritra? Ka ny ako nge zany mba hanaram-bositra toy ny anao ihany. Saingy tsy mba mahatezitra. Vazivazy ny ana fa raha vao tezitra ny anao de miamivindina be molotra ao e. Ny tary amin'izay mibebaka be, ny maso mivandravandra tahaka ny tararaka amin'seho maso. Aza be fantokadoka eo e. Fa vao eo ny manaratsy ka miha tsara vera tsy vetivety eo. Mandeha riry va ratsy zany veletsiko amin'ny tikifafy eo ty. Ny ako ngery Jejo ka raha fanoharana ny tena anarako e. Fa de ny olona ny manome an'io anaram-bositra io. Itovizana zany antsika ka za taitra raha mba tsoka hoe fatritra. De tsy tokony ho tezitezitra ianao zany raha tsona hoe Jejo. Misy antony ine io e. De enao zany ny fatritran'olona. Oka raha farisinao ay. Ho alina eto mantsy ny andro raha ifampitsikera amin'izany eto. Tsy mba zay ahay moa tenenina fa ny hoe Jejo no amingavingany ahy eo. Ifonako re raha mahatezitra anao e. Olo tiako mantsy ianao ka de aleoko manginy e. Ahoana hoe litiry le fatritran-doso ty? Manahoana ary ser Beniomby a. Azafady fa mbola variana miresaka tamin'ny vadiny siako. Raha Beniomby le ty fa tsy Beniomby fotsiny tahaka an'izany a. Fa nga izy ty ben'ny tanàna ka ampanarahana an'izany koa ny anarako ka. Ka eo amin'ny mampirahalatsika angino tsy soronako e. Ka ny hevitra lato ohatry ny hafahafako. Hafahafa ahoana? Fa tsy toy izany ihany viatra zay e. De veriny la ho vendrany zany ana marenina ka tsy nahery ny teniny la tamin'ny vadiko teo a. Fa nga nisy teny ratsy teo fa tsy teny mpianagaviana tsotra sy motiny e. Lainga zany da be fa ny kôtikôty ihany resan'ny faraparany teo a. Henoko tsara dolo izy teo e, tena henoko. Laza izy teo hoe andao tohizana ny fiarahantsika sy se taloha sady nanome fotoana ionana fa zany tsy netsony e. Oazay marina zany vava n'ity vehivavy ty. Tsy menaka akory mandainga. Tsy mandainga le ty vadiko io fa ela mihitsy ny efa mivadika ato-doha. Fa nga mo efa niaraka zany nareo taloha ka. Antanio tsara ny vadiny sy efa tena tranondaigny e. Ka ahoana zany ry Jejo a. La zao zay marina fa iso fatoko ny ray aminareo roa eto a. Raha misy zany nahoana ny tsy nolazaina tamiko teo aloha mba tsy anambadiko anao koa e. Resaka teo mihitsy zany fa zany nanao hoe andraso kely aloha. Ay, ela mihitsy zany ny mpamadika rahalaro le Karla ty a. Matiko elany io fa manto sirainga na. Oka aloha mba hiteny alohan'ny amin'ose a. So ma tsy tamby herimerenan'ny aveloko se ka ho sahirana. Rahako iny rahako iny zay avelony lany. Andorako fatobony vadiko zany de lasa ny rivotrany. Zany fa nga hipetraka eo amin'se ny vadiny se amin'izany fa tsy ho tabaka eo andro manalina ao anaraka. Efa ho lasa daly le ty. Andana mandeha any lafa sao de akako famaky eo anaha. Raha izany aleo aloha andeha sao tsy ahita ny Jejo tsony e. Mandeha ty mandeha any fa aza manao zay mampiady anay mivady eo. Mandaingalainga foana. Fa iza no mandaingina roa Jejo. Ny vadiny se. Nareo aty ranabavy a. Mandrosorana da. Zany angamo eniny va de leo tantanana izy hiditra ka. Ka manahoana nareo aty ranabavy a. Salama tsara fa misaotra e. Mba eninao ihany ve ny teniko fa to tsy mamaly anao. Enao no marenina ka zany la zay no tsy maheo. Avela ho any rehefa tsy mahare anao. Enao no marenina ho aka zany re no omenao loza e. Ay ve tany etsena ianao e. Teto an-trano ihany arana da fa tsy tany etsena akory a. Arezingianoatra sy njola. Aleo atsona mihitsy izy mianaka fa atao mandreraka rana da atika.
Orbe ny omby a! Ahoana e? Ahoana zay? Aviana reo mianaka e! Misy vahiny ato. Ho avy ahy e. Iza ndraiky ho azo zany? Manahoana ary nganoatra? Ay ve ngarainy Rozy ihany ty tonga ato ty e. Salamy zay nganoatra fa nareo no manao ahoana? Manga ny lanitra se fa aizany akola be diny. Akola ina no ty amiko nganoatra? Fangatso eo nareo fa misy dia le. Inona ny tadiavy nganoatra ty e? Tô tsy mandeha am'izay loha neny resaka fa zavatra hafa foana no avalony. Marenidrenina nge izy fa ingahy mbola tsy fantatra hatramin'izao e. Ka tsy de azoko an-tsaina kosako. Zao zay fa mba miresaka maharitraritra kosa nge. Ka izy ane tsy teto tsinona fa tany amin'ny fatra no mipetraka niaraka tamin'le ravaviko e. Any manko mafana mba hazony ainako. Hitako ny ohatriny sikainako. Ka mila miteny mafy ianao vo eniny e. Baiko mona no ampiasaina indraindray. Ay ve. Nareo koa zany tanaky ny manan-kilemako. Inona hoe zany vavanty? Exanko. Sao de ho totaiko an'ity vasom-bolinkazo ty ary ianao a? Hita fa zany zao nareo menakaviko. Ianao jejo sady mahay vava. Ny anadahanareo koa ty lalo talovana. Angamba koa mpandeha alina zany ravavinareo zany ko. De veriny ty fampamosavy zany zay menakavy. Inona eny ty fa mahay vava loatra? Kay maty fa vaky ny lohako marina. Ino tena navaky loha any azy e? Kay. Ampahafily ny famononty azy zany rehefa mahazo azy toka ny velany any. Zao mila hitondra takaitra hafa mihitsy amin'izao fotoana zao amin'ny ataon'ity. Ka izy any mantiantoko amintsika roa. Zanaratra sa ianao namoy zavatra tsara nandany mbola be? Aiza ary volany tiny tsy avoaka ividiahana vaovao e. Angatsy mahazo vola amin'iny ralahako isakaizy anao iny kosa ianao ka Ianao ny vady-pamelona fa tsy fatritra e. Teniteny foana ty. Ralahako no isakaizy anao tsy misy tahotra senatra akory fa ohatry ny atao kilalao. Mba matahora ny atahorako e. Adininy ty anga fa vaton-joko kilalaon-jandry. Ay de tena ataonao mihitsy zany toetra ratsy zany Ka rehefa sary-piary ty vonovono ve? Tsy aleo koa ve horongotra eo e. Zany mahataranaka kilemainanareo e. Ary ty akoatra ny fatritra mitady sakaiza amin'ny vaton-jokony ny zanaka koa ty papahana. Ty raha teo ro midrongotra amin'ny fahasarotam-piary de tsy mahalala fa tsy ny midaroka foana. Ajanony eo aloha iny fa inona ny dia ny rainy Rozy aty e? Tsy fantatra fa vo iresaka sika rehefa aveo e. Fa ny aditsika teo anga misy reniny akory zao reny. Ka de lelalelo eo zany ianao iresaka aminy ko. Ka atao hoana fa tsy fidiny aminy zao e. Tsy maintsy arahana baiko amin'ny tanana de mba azony ihany. Ay, tovy eo ary. Rehefa miteny ianao de atreo tsara izy. Fa ny nolotra miteny misy azo noraisina ihany. Hoaiza ondra nada hono zao danao e. Ay, zao ry nganoatra. Ahoana zay? La zao zay tindra nada fa miaino izy e. Eny ary mba mividy an'tony DVD misy hira masony tony aho enoko. Ka le misy sary no azoko de mba nalefako tao an-trano. Zany ve mba akanesany aty? Fa inona hono no heniny amin'izany ka? Za koa aza mba gagako. De ny sary fotsiny anga. Fa manina ondra nada no nividy an'izany e. Nefa tsy mareny ininina e. Zao za tsy tao an-trano fa nandeha mividy zavatra tany an-tsena fa nareo ngano tady atao an-trano. Tsy aminazy mihitsy ny anadanao ty ka atovy amin'le fanaovana azy raha matotia. Andraso indray ary farako baiko mona e. Nahoana no nividy io DVD io ianao nefa tsy misy irenao akory ny hirahirana e. Ay ve angamba misy simbo le disika de tsy miteny. Fa de sary fotsiny jereko anefa de finaritra ery Ny olona ve varotra zavatra mandeha hily e. Ianao tsy mahareko. Saivy toizany ndesiny aloha fa velao any zany e. Ka tsy maintsy arahana baiko mona fa tsy misy valim-pantanina ho azonao eo e. Ka ataovy ary atoandro ity any ny androko mbola be ny zavatra ataoko e. De inona koa ny dianao aty e. Nakaiza aloha ny jola zanakareo e. Aleo tonga de atsona fa ela be ny miresaka amin'ny leranga aty ka. Oron-jola! Ahoana e? Avia aty aloha ianao e. Io tadiavindray ny Rozy danatonao ianao. Tony sezy tondro neny aza tsy valambalana fa mampienjera. Aiza lesy misy mitsivalambalana eo fa elano tsy mijery tsara. Fa atao inona ny mason'lahy? Na atao haingon-doha fotsiny koa Enao koa tsy mieritreritra ka tsy fidiny azy nge ny papahany e. Ka tokony laza mialoha izy ka. Efa fantatra ao hatramin'ny naterana nge zany e. Fa ny fahasiahanao nefa tafahoatra loatra
any ka mila iraraka foana nivinao rehefa miteny be ianao amin'izay miranoranomba amin'ireo vangy ohatra ny vampira mpitsetsidra reny. mangina anao fa sao de ataoko mivilany eo koa reo molotra mipetsopetsony reo tsy olaitranao ngerabe raha tena hampiasa ny taletako amin'ny fahaizam-bava e. ka mahay zany tika tsy mianatra mpikabary. Aza taitra ianao fa mbola ho avy ny kabariko rehefa tafaraka amin'ny raha fatritra zandrinao zany ve no ataoko ampiongotra ny volondohako inona koa moa ny raharahiako izay karazam-bolo iongotrany fa ny fanambadiako faharoa amin'ny fatritra no ataoko malaza. ao ka rery jejo ohatra ny mampiorokoditra ny valiteninaoko. Zany ny ainako teanao aminy eo nefa loza loatra raha amony vorona ka ndalahako ihany ve no amprofesinao amiko kosa mahay zary neny aza masitsipoana amin'ny fahasarotam-piaro igagan'olona etsika milamina re nareo ry dada sy neny fa tsy mba menatr'olona ve jereo fa mitangorona ny olona avy aloha mba hiteny dada to fa misy tianambara matomby tena izy. ora matotia mba nytanio tsara amin'ny fahaizanao amin'resaka fa tena tsy fantatro mihitsy ny atondihany fa tsisy azoko mihitsy nge ka tsy mba hampiasainao ny fitaletanao miteritreriny io ka efa mba miteny foana teo fa zavatra tsy mifandraika amin'ny resaka nataoko mihitsy no navaliny leo mba sendra ny mahafisofona ianao ka tsy mahita olazaina nefa amiko mila avakitrany ny fitenenana ary mangina nao avao azy fa maharikoriko eo ataovy mihitsy oranada ataovy amin'izay ny resaka ao ay ve nandeha tany an-tsena aho aho maly araka ny voalazako teo de mifankahita tamin'jola mitovitovy ihany ny zavatra mividinay. Marina zany ry neny fa tafaraka izay mianatra saingy samihafa na de mitovy azy ny zavatra nividiana ary oka aloha zay ianao fa aleo tohizan-dahatonao de ahoana ranada ka io zanaka io tena tsy matahotra an'Andriamanitra fa tsy mahalala an'izay mba iarahaba izy na de efa mifampijery zao azy rehefa niala teo andeha ody de io koa izy avao arinako mitondra bisikileta ka tsy fantatro tsara nge izy ry dada sy neny fa ny fanalavidavitra izay mianaka fa taty an-dalana de mangina aloha ianao avy aloha tanterahany teniny vao mimaly zay tiany ambary ianao ay izy avao arinako nanoto ato amin'ny bisikletany de ny anjerany akoha ka de ny loalitry sy ny kiboko ny naratra de io androtry mbola misy fery io ka hoe ataminy raha vao mba afaka niarina sady mba tezitra ihany koa fa ela vely ty jambany tsy mahita ny lalana alehan'ny lava ny olona nitsahany lahy bisikileta ka ahoany zany ronjola dadatoa anao ve de tsy fantatrao ka efa mba nampaneno klaksona ihany nge fa nodinitsy eno aza sahirana mandamin'io foana ianao ry jejo fa samy manan-kilema daholo izy mianaka ka tsy fankahazo mihitsy ny resaky reo ka tsy mba mahazo miteny mihitsy azy zany inona no teneninao eo ny ray ity jambajamba ny ray be marenina ka izy amin'ireo no raisinao manana ny marina ary ka tsy hitangeranga fa samy manana ny kilema ny fianakaviantsika de atao ahoana no itsarana ny adin'izy mianaka reo nefa ka raha iroso amin'izany fitsarana teneninao zany sika de oka aloha ho tsabonina ny aretintsika roa fa nga mozarery ny diso aminao ka ka raha tsy nisy ny erisetra matetika nataonao tamiko tsy tonga amin'izao toerana zao ka raha mbola miziriziry amin'ny fombafombanao io ianao de tsy ahana foana ny fanantenako amin'ny fatritra mo zany izy ko tsy mbola vonina mihitsy ianao zany ny fandaminantsika aiza moa ny zanakao ny tsy hanao tao foana ny marina nga de nisy rahantsika mihitsy mitetika ao izay mihitsy eritreritra dalana ianao dala ahoana rajejo ka de avinao tsisy mpamelona tsony amelona zanabahatra kosa ve zany aminao ary ho lasa iovaova vady isan'andro eo ianao raha ifatritra no antenainao ka raha efa diniana tsy aleo ve izy tsy mba sarotsarotony toy zay ianao be kredy isan'andro ka manka aleo izy raha teo tsy manambady de afaka miliba tsara zay mba tity foany ty ianao olona tsy anasa sy fatritra n'olona mpanenjika domy fotsiny oatra azy ve no ahatondra toka hatrano raha tsy io foana fa tiako ary ny anjara volako aminao koa ataonao aiza olona efa misaraka amiko ve ataoko ahoana ny antoka an'ity sady efa de mimaman io ho aizy itsoniko za ihany na vitanao fa aza medaladala eo hita fa zany sady zao zao vao tena mivelatra ka hoe demi maman isy dinako kely ny raha lahanao de manaraka ho azy lasa dala raha vao mahita sady mamy eringe ny orokoroka raha vao mihony
eny e na de oza ny taiparaky amin'iny molo mitsokitsoko iny andray rery lanitro madio vetavety ty Ody Razoka aiza raha noatra andry fanakaiza dolo ny olona tato e nefa to mivodolo ny varavarandra iza koa ary zany manatabataba vo marainy zany zary sy ety a ohatra hoe ay ve aninona ty lahy anadala ny vadiko indray oka re Razoka ka izanyko fa na de nomenareo anaram-bositra hoe fatritra azy a de tsy araky ny fieritreretany se azy zany marina aloha fa hoe mamo indraindray nefa zavatra sendra mandalo ihany reny ka inona fotsiny ara no ereareany jejo fa mifanadalonareo evo manoka an'izany Razoka ny olona angamo azony sy ho fifena tsy any ho ny heviny na inona fa malonlahy tsy afaka iny mihitsy ahe jejo mihitsy no nanambara fa misakaizinareo elahy foana ny be fikafika hoe ay ka matoko tsara ny vadiny CVC sazy elazainy ny vavany de inona doly nefa mety ava amin'ny ataony seny mahatonga azy teniteny foana fa tsarovy de mampitandrina ny lary aho zany fa mety ahavita zava-dratsy fantatra nefa zany ao anatin'izany fikasany zany ka izandray moa nefa ny teny kosa de zao raha matiny sy a de iny ve sy fa hiadana ny tokantranonareo tsy ho ady lava ary vao maika ampirongatra ny alava ny lelany amin'ny se zany tsakotsako tsara ny teny Razoko vo avoaka so mantsy anenenana mba dinio tsara fa fianakaviana samy manana ny talentany tsika no tafatambatra ka raha tsy mitandrina de hidirana angano ary ho afa-baraka amin'ny manodidina sy ny fiarahamonina ialahy indray ve ny mianan-kendry miteny an'izany amiko ka inona indray zany no ataoko rehefa tsy manaky ny teniko se voatery anaky ny tenin'ny vadiny se zay zany noho izy to mandranitra indray ve se zany ange mandranitra ialahy ka noho ny tsy finoany se no mahatonga ny fahamalitika amin'ny rahalahy de manjary tonga ho azy ny fandrangitana fa ino zato mampifamary anareo roalahy tsy misy famaliana zany ato jejo ianao ny fototry ny fikorotana ny tokantranontsika izay ihany fa inona ary fatritra ny lazainao tamin'ny vadiko ay ianao milaza lainga tsara lahatra amin'ny Razoko ka inona indray zao misaritaka ny fiainam-pianakaviana fa nazanona tsy zany aloha fatritra to ohatra mitombona ihany ny ahihany lahy lainga andre zany raha be fa izy no ny tory fitiavana tamiko voalohany ay marina zany lainga be amity tiany nahitany volako ka namadika palito ity aka nilaza hoe nahisaraka azy zay sy ny zokonay tsy maninny zany ay ve tsy sangisangy tsony fa tena izy ty zavatra ty ka ahoana zany jejo fa tena mila mpivarahontsana mihitsy izy zany tsy marina ange zany raha be fa oroka kely fotsiny nataoko taminy noho izy nanome vola de hoe amin'ny manaraka ny raha zany izika mbola misy amin'ny manaraka indray ka ahoana no mbola hipetrahan'ny fitokisako anao ka aleo isaraka mihitsy ka rehefa ny zandroko ny tianao de mandehana ianao tsy vita ny sangisangy hoe vadinjoko kilalao-njanjo fa de no amarininao teo no resake ifonako re raha be fa aza de arina amin'ny adalako kely iny ay ka efa solan'olo le ry ve ny doko vao itodidoha ifona amiko ianao ekeko ny fonanao fa ny fiverenanao amiko kosa ho laviko satria vao soso loatra ny aja ny tokantrano ka aleo misaraka tsika zay ihany ianao ve mba mieritreritra inona intsony jejo nieritreretina am'izany inona tsony de ateo ahoana zany ty zanantsika lahatokany ity na de mahita azy jambajamba ty aza noho ny nataonao jambajamba voajanahary izy fa ianao jambajamba ny volanjanjoko no tena maharikoroko ahy zay ihany ary ny tokantranontsika hozaraina fananana raha inao inona intsony zany manana ny tokantrano ko izy hovatanonao ary ny fananako tsy hozaraiko aminao samy nizarana avy zahay roalahy avy tamin'ny ray aman-dreninay ka tsy zaranao koa ve mba azo fananana vaovao oadray zany mba hevitra ty ka izanyko ny rahantsika ny ara ngereo ka inona ny mampalahelo anao am'izany fa volako daholo anie ny vidianana an'ireo nanana ny fitiavanao ianao de nakambana ny atsika akehitriny nentinao ny ianao hozaraina amin'ny fatritra noho ny ajejojejonao tsy nahatsiazo zay ho fizaram-pananana ka de ataovy mahafaly ny eo aminy fa aza mitakitaky hafa efa nafoiny zay ihany ary injora atao ahoana raha mba malahelo ahy izy inona inao am'izany lehilahy ange fatritra fa tsy sarim-bavy ka hoe tsy hiteraky nareo sa tadiavinao zaraina koa injola
ka zay tianao na ilany avy na ny avanana ary raha tapahana de ny ambony no anao sa ny ambany ihany koa e a tena lasa-daly tena ry tya ay zany misy an'izany hevitra mahatsiraviny zany eto tany sa efa ny devoly manjaka ao anatinao io ka ianao mila fizakana n'izao rehetrarehetra zao ka soa ihany fa ny fitiavanao sy ny ano nakambana de mety mizara fa raha tsy zany ny tenanao no zarainay ro lahy mihitsy efa lasa ny vorondolo mandeha alina ny sainao ka na mazava zany resaka de ny maizina ihany ny manjaka ao anatin'ny ati-dohanao ary ny any ty efa voafatotry ny lavarambo ny tenda ka tsy hafa mikofoka sao hosoroiny tandronindray ny fitombenanako maharikoriko any miresaka aminao fa lasa aloha e mandehanako de aza miverina ntsony etiko manaraka anjola e eo ianao rery eto any ra matotya ka nefa tandremo sao adiny ny masonirany ka izay vo ifantona matetika ao an-tranao nareo telo mianaka noho izy efa pahapahany iny infantianga manahoana ranada za koa no adala fa hay moa tsy maheno izy ko aleo atrehana mihitsy mba ho hitany fa miteny aminy sady arahana baiky moana manahoana ho ranada zao no mba fiainoko an'le CD vao vidiko iny ko efa ho tokony fantany baiko nataoko aminy fa nefa de mbola hafa ihany no avaliny mba maheno miteny tiamy ve ianao io ranabavy dray marina izy dotonay ty no milaza ho tsy maheno azy tokony ho any amin'ny dokotera sika ranada so mahita hevitra ihany izy anampy ny fiainonao fa tsy alehany mihitsy ny valiteninao ka mbola rehefa kelikely vo any an-tsena ka aoka aloha hitan'andro sady miaino an'ity iran'ny kristianina tanory ty ary aizy njola laza ho azy fa mbola maharary ny lamosiky tam'le nandonany ahy tamin'ny bisikileta iny ao an-trano izy fa ataonao inona ary ianao nga tsy mba manao zavatra ny tonga vao maraina ty mba mamangy anao fa so marary rery ato efa nilaza taminao aho fa rehefa kelikely vo any an-tsena raha iko ina na tsy hoany aza fa ny antony tadiavanao anjola ny valio nga mahay mitendry vali eo ianao mba dondrona koa raha nabavy zany ilozaka ianao fa tsy fakahazo mihitsy ny resaka tsika mianadara izany izy ka ary aiza zao ngia anoatra zay zao ny nakanesako aty fa ny saraka zay ay sotran'Andriamanitra ary fa endriny anabavy tsy mba mahatsiditsidika Andriamanitra fisarahana ve de isaonana an'Andriamanitra tsy fandray mihitsy nge zany resaka zany aleo anterana da oranabavy mitapina ngano sofonao sa mody marenina ny tsy valiana ny teniko zandray ny lazainao marenina fa tsy hainao ny doto velona ilozaka ianao fa very andreto fotsiny aka ividiano CD ampitory tsaratsara reny fa tsy misy eniko mihitsy ty mividiko ty ka efa tena vo mihitsy ianao ry nyaraindrozy CD vaovao ve de tsisy feony fa ny sofonao mihitsy nefa mila fitsabony ka na CD 10 aza novidiana de ho vola very maina ary ianao zany ange miaingy sy manimanitra ry ka aiza no foinganoatra vadika indray ny resaka fa tsisy raha manjary tsony na de niezaka nanampy baiko amin'ny tanana zaka fa ino ny tia ifamalinareo mianadarina eny ary amin'ny 2 kilometatra ry de efa mari anareo mivazavaza mandehana ho nividiany CD ny mpitory da ataonao hoenony zany tsy vola very maina ve zany roniny asako efa nitenenako an'izany izy fa manampitsofony ary samy misy fahavoalina zany nareo menadako ary tenao miteny aminy hoe marenina nefa ianao koa nge mba papahany efa nilazako nge ianao tsy hitondratondra ny bisikilety iny mandeha lavitra fa hovonon'olona any ianao raha mahadona azy ka raha soloana fiarakodia indray ary fiarakodia izy no mpitehina any to miteniteny foana ianao rehefa avilako miakavia angeny masoko mahita tsara ka iandro zany zay fiara fanena aminao raha sendra voandalana ve tsy hivily izy na hijanona mihitsy misy fahavoazana ohatra ndahatononao koa ianao ka ineny mampirafy amin'ny rahalahambady ve endry melahy ry fa mahasositray ianao mba avondray aloha ny eny amin'iniko
Nampiantso an'lahy raha fatritra fa tena mahatsiravina mihitsy ny fiainam-pianakaviana fa de misy inona loatra raha zokony dia avy toy izao sia nahoana moa mivadiko nongotany lahy teo am-pelatanako hoe inona no ambaran'ny lahy am'izany mety ampisarabazana antsika reo lahy ty resaky ty raha tsy mazava aza de mbola mitratrevatreva aloha si ary mandiny tsara vao manamelo ka inona le tiany doniana am'izany tsony vadiko nalainy lahy ka tsy asarotiny tsy ny fahasarotam-piarakory raha zokony no andaminan-javatra fa ny fahatserovatena zao tafahoatra loatra ny toetra ataony se aminy ka mba mahasorena azy mila ningotranainy mihitsy mantsy anyka voatery izy mitady hevitra ialofana de lahy zany no mahay mandamy manosainy fa zany vongandika zany re ve ndeha nazava aminao fa tsy anao no nandao ny tokantrano no tokony ifona amiko ny atsika efa tsy asipheverana tsony iny fa naminonao amin'ny fatritra zandrinao no atongavaketo mivoto ny masony zao vaky ny vavany ary nifiny roa eo ny loana afaka inona ny antony no ianao matoko tena loatra amin'ny ajejona raha matoty ka iza tompom-bady avy no anaovana fitenena tsy zaka de zany naminona ny rahalahy raha mba ao an-tsainao mato fa mbola tsy mahay mitsako izy ene hatramin'izao za zany tokony isaoanao nanalan'ireo nifiny roa fovoniko am'izay mba mangatsitsika ny ato vavanao tafoforana rehefa mifanoroka ianareo ko de miny ianao fa hiverina aminao rehefa nahavita n'izany asa raty zany taminy ianao hitondranao hoe sy ty fahasarotam-piary ty ny tenao ka zao de mbola feno mangana ary mbola heniko hoe mivika aza ao an-damosika eo mbola manatena inona no antenainao ny mbola ampijaly asy ampitondra taketra vaovao manatena taitsokona tsy isy tsony ange zany rehefa tsy jejojejo miantso lehilahy ianao zay ihany tsy maintsy misy zany ringa ty raha mbola vehivavy koa ny vehivavy tsy mba hiaingo anambombobotaina zany ianareo ny manao zay ataonareo any ka zay vehivavy no omena soketa fa ianareo mahay manadio tena ay ve zany ianao tsy hiova mihitsy fa de ho lasa mpovaro teny ny rahalahinao no vadiko raha tianao fantatra ny marina fa tiantoka foana nge ny mamonomono azy fa tsy hamaly anao mihitsy izy olona tahaka zany ny any mba tiako vady fa tsy ny manindrinindry be fahatany takanao raha matotia de ohatrinao tokoa zany aza manatena atsony rehefa tsy anam-piovany tsarovo koa fa noho ny fampijaliana nataonao any na tonga ny zanantsika anankilema nefa de indraindray ianao no mifosafosa azy ary tena dano marinina ka mbola za koa ny fototry zany aminao lehilahy tsy misy saina ianao fa mampifangaro ny posy ny viliany ambony latabatra za ve nao ataonao an'izany iny an'ity tsambava loatra ka andriamanitro mialahy ianao fa za mitolahy eo mafloka fa inony zao iadinareo zao dada sineny iny koa ny anao ry dada fa nahoana vononao ny eny nahoana no zany hoe vononao ry jola fangano eny ny voto eo fa izy indray zany neny ty fa zanany no mamono azoko be vava loatra ko azafady reny fa mitovitovy ny fijeriko anareo sady mbola nitolona anao izy ay tsy izy ny vo fa ianao efa ny tenanao foana fa mba hijery tsara zay zavatra ataonao mety ho zavatoza mihitsy no hitranga raha tahako reny ka zay ka aleo mihitsy zanany ihany no ananatra azy ianao ry dada ny tena ratsy fanahy ka de ino ny daka mandrivorivo tatazo fa maninona ny lalo ty ny varavarana ny sombana fa aizy izy teo ry neny ny tsy vo inona ndosiny nefa io ny anjery fa vovoinga an'le hazo kely tena tapaka mitongotro marina andraso fa ho daroako amin'ity hazo ty oka lesy nyrola fa tsy akamely mandry ane tsy akamely mandry le ty alalan'izany fa mpamono vady ianao ialahy angenina nisy totondry andreniny lahy teo izay ihany
Ory jejo. Etsy nge ianao e? Ahoana fa mikarakara sakafo nge eto e? Ahoana marina ianao ty fa tena mahakahalany raha zoko ny tedikadinao tsy mahomby ty e. Tsy mahomby ahoana e? Zao fampirafisana anay mirahalahy zao fa inona ndray ary? Ka mahatsiary mangiryfiry loatra nge amin'ny ataon'ny zokonao e. Akoatran'izany rehefa tsy mahazo rariny avy any ivelany any izy de tsy manome vola mihitsy. Ka inona no ataoko ao an-trano ao fotsiny e? Ihany fahafatesana amin'ny anoanana sy vonilavo zao. Zao nefa tsarovo ry jejo. Zany no mitondra fahaisana amin'izao fiantrako anao zao. Fa maninona ianao zao? Atry de mbola horesahana aminao indray ve io masoko mangana be io e? Andray? Molotro mbola mivindina voany direkta an'le ry. Andray? Afa-tsy zay voatonao anaty koa. Naninona tokoa? Zao re mba hiafio kely eky fa mafy koa nge ny manjo ay. Maninona tsara e? Azafady nareo no manao zay ataonareo any ka zany hiaritra ny vono. Ohatrany moramorainao fotsiny eny izy zany. Ka inona ary nataoko andresy lahatra ny zokonao e? De mba tatazo ny tontolony e. Efa leo ary fatritra. Ianao zao mba hariko am'izay atoniko. Tsy anaky an'izany tsony ary jejo. Ny oriko azy zao efa mila hitovy tantana amin'ny tavako ka mbola hitady loza ndray. Ka izy ary mba afaka hiaro ahy e? Ka mitady hava ndray fatritra hafa nalanao amin'ny sarotra e. Aiza indray no ahitako fatritra hafa fa rapana raroatra no mety ho betsaka e. Ka raha iova rapana raroatra koa raha ny anarako de ho inona ny ao anatin'ny eritreritra io aleoko lavitra ary zay toy zay rapana raroatra avy any ivelany de mirasoanao atanjatsaina hitatiny tontolondro be ndrabeny ombe. Moa zany mba famalinao ako. De za zany miara-ny fahavoazana fa ianao hiadam-pinahitra eo amin'ny fialoko alofana tomiko. Ka raha ny marina nge de mba tokony ho taitaitra an'izao fahajejejoko zao koa nge ianao e. De ianao zany ry jejo le biby lavana amin'ny fakam-panahiny Adama. Zany marina ve no maheva anareo e? Ka efa maharary loatra nge ny dariko ataon'ny jokonao ahy e. Ka tsy aleo ve ianao no iarahako toy zay olo-kafa. Ka zao ary raha manaiky ary ianao de andao hifanazava amin'ny razoko fa tsy laitrako ny dariko lirika. Mihevitra zany ianao fa tsy mba nahalay mpanahy tamiko fa izaho ihany no nadala aminao. Aza mamofo ny zavatra efa lasa any fa ny zava-misy ankehitriny no atrehany. Ndry zany angamotsy efa fantatra rabe ny ombe fa ianao no mbola mieritreritra ny alabala de mandainga be aminy. Ndry fa iza no nampianatra andainga fa tsy hainao matahotra ny tia manesy ny tontolo ny razoky. Zay no ilako anao hizaka ny fahavoazana miaraka sika. De zaro any amin'izay zaranao azy any ny daroka sy ny rokalika e. Fa za kosa aloha tsy ho azonao enterana tsony fa leo. Hay mba lehilahy foana fa mohaka sy vendrana ianao ka tiaka vadin'olona. Fa za ndray aloha tsy sarim-bavy e. Hita fa lehilahy matahotra adiko. Te hividiny lohany nefa matahotra ny masony. Tsy maintsy aletiko aminy foana ianao fa minana-dahalahy. Ny ajejony tio ihany eny natafidy talalina toy izao e. Tahak'izay tsy napetrano an'ity. Ka iza rery fatritra ny fianakaviana manan-kilema fa aleo hitambarana. Eny tena misy kilema marina ty ka miteniteny foana. Aza maikamaika ny ala fa mbola hitony tantara e. Ao ry dada, ao very dada. Ohatray fa mba haninona ty amiko ty alahy ty e? Ny fiarabana very dada tsy mbola vita akory de zany ny teninao raha mba tonga hitsidika anao ny zanakao. De za ndray zany ny arahabany la voalohany Ka manahoana aloha ary e? Salama ka ahoana? Ary nareo any zao mba manahoana ka? Efa elaela ihany zay tsy nifankahitany zay manko Ka avy amin'iza moa ry dada ny fadisoana? Asako. Raha mba nandinika sy natsapa teny ianao de tsy ho tafasaraka toy izao sika telo mianaka. Ananatra zany no atonga avany lahy ty. Vendrana sy tsy misaina zany no ialàndray no ananatra fa ny ajejondreny lahy ny ala tamin'ny tokantrano ny amondrony ralahiko tsy heveriny lahy akory Ka mba anontany anao koa ary aho hoe inona ny antony nahatonga ny kilemako toy izao? Voajanahary io ko. Sa zany no endrika endrehan'ny lahy ho nahatonga an'izany koa ka. Hita fa ianao neny nahatonga izao fahavoazako izao ko. Ka Andriamanitra no menatsiny. Fa nga efa lehibe la tamin'izany no miteniteny foana eo e. Raha nahity alaha maninona ny tsy nirarana ary aka. Ka na ny famalinao aza tsy mandeha amin'izay laoniny akory. Ineny ho ihany nanambara fa izaho tsy mbola nahita masoandro akory tamin'izany.
Zany nge de efa mitory fa ianao no tsy misainy e. Za indray ny tsy misaina amin'ny lahy ialahy menan-kendrio no adala mitady anohatra ray. Miala tsiny ary dada fa izany ny hevitra entoka andresen-dahatra amin'ity toetra anao mamono vady ity a. Ary aza heverinao maditra ny eny rehefa nangataka fialokalofana eny amin'ny dada fara. Ahoana tokoa moa le tsy niady izy roa ao zao ka. Inona no tsy mampilamina ny sainao amin'izany? Fa izay vita de vita e. Ny manaraka ny tokony fanakekezana. De no ality de tena mivady tokoa ve tonton sy ny renilahary. Miray fandriana mihitsy izy ry dada. Fa inona no mataitra anao amin'izany? Tray marina tena maty avadiko malalako fa tena lasan'le tsy vaniny iny mihitsy ka. Ranomasy tokany ianao. Zany ny ainako te ampijaly vady eo. Ka ovonoko iny raha hitako le te. Vao maika tsy ahita azy ianao e. Ka tsy maintsy hitako le tsy ny raha mbola samy veleto aza ihany ah. Ka namaty azy izy de tsy ahita ny enitsony koa ianao. Ha? Ie. Fa nahoana le tivonjola ha? Satria tsy maintsy higadry ianao fa mamono olona. Ka mety amam-polo taona vao hivoaka raha hivoaka. De inona tsony no vitanao amin'izany? Ka de marina tokoa velo ty zany ah. Ka tsy hitsitsy anao ny lalàny e. Tadio tsara zahay. Ka zao ary letsy ah. Mba reso mangina letsy ary renilay hiverina. Resy any ianao ry dada ka ilozana miolakolaka eo. Ahoana letsy atao modiny labe marenina eo mety ve zany hevitro zany e. Ka ongoty hatramin'ny farany ary aloha ny etraketraka mimbady. De ho tonga izay fanirina ao amerina azy zay. Ka zange lesy tsy aninona azy tsony fa efa tritra no donainako raha mbola miadaladala amin'io e. Taoko. Ka raha izany no tianao atao de tsy mampita ninina amin'eny ah. Fa ahoana marina ny hevitra lahy ty fa to zany reny to enjehana izy zanyko. Ka ianao tsy na misy fahavoazana fa tsy ny olona no tadavina ho fofona ho faty. Efa manaiky anao fampihavanana fa ianao indray tia ny mitady loza ka izany no ao an-tsainao. De aleoko ihany ny eny manambady any tonton raha fatritra. De olotizonjola de ahoana ihany lesy zany ah. Ahoana fa de ampiara amin'le sariny ao an-trano ny fatezerinao mba afaka ny alahelinao ary. Ka zany ve lesy tsy lasa aloka. Fa mieritrereta tsara eo ka raha mbola mikiry amin'ny hevitratsinao ianao de maiza mionona. Mba manao ahoana ary zao dada toato. Raha andondona tsy ho reny mihitsy kanefa tsy maintsy miresaka aminy aho. Fa tsy ilamina mihitsy ny fianakavianay raha tsy misy olona efa zokonjokony to azy andamina. Aleo raha nga tonga de hiditra fa ariva eto foana ny andro raha hiantso azy. Izy zany? Dada tovy izany miteny ato zany sa vahiny e? Iza ho azy ao e? Tena izy marina ko de fa ahoana ary? Midira fa aza mihenahena fotsiny aho e. Izay ihany ry dada toa. Mandrosoa va taka ny olona vahiny ko seko. Manao ahoana dada toa? Tsara fa manao ase. Manao daholo nareo any? Tsara tsy de misy maninona dada toa zay ah. Ary maninona seny miaotraotra indray miditra ato e? Ka taitra be any na eno anao namaly mivantanako. De neveriko hoe vahiny angamba zao miteny zao ko. Sa ve nanafina fotsiny dada toa hatramin'izay? Inona no anafenana zany zava-draty tsy maheno ninnininy zany se ah. Ka de hitany se tsara zao fa maheno tsara na hibitsibitsika azy nareo. Fahaly be ah zany ah. Ka ilaza amin'ny fianakaviana ah. Aza mbola miteniteny mihitsy aloha na amin'iza fa ise zao no mahalala voalohany. Fa de inona fotsiny zany no ataoko? Ampangino aloha ny vava fa manana fotoana ny daholo ny zava-drehetra. Mba ataoko amin'ilay fiteny vahiny hoe surprise e. Ary mipetrasy e. Misaotra tompoko. Ka anao inona natondiany se? Misy vaovao hafahafa angazy sa mba malahelo ah? Misy tokoa fa ianao marety no tena mahaliana ako. Misy zava-miafina tsy tianao mbola navoaka ve no dinao tsy narehatra amin'izay sa tena vo tokoa ianao? Fa nisy ihany ny fanafodina merina fiainonao? Tsy mbola tiako tenenina ny se aloha zany zao fa aleo ah amory ny mpianakavy. De eo sika no anala ny klematsika rehetra. De hiara-mifaly.
tsy de tsara miresaka be sika mianaka fa zao noho izy eny ary dadatoa aza miseho mahafantatra mihitsy se aloha fampitondra kitaratasy hoentiny se any am' zareo ho tonga sy voreto de eto sika no anao fahagagana. Mety de mety zany dadatoa fa soratiny ny afatra ao ary Ode! Odiny ety e! Aiza lesy njolahy? Aiza e? ay ve dady manahoana ianao? Tsara fa nareo aty manahoana ka? Salama tsara daholo ka. Ary mandrosoa moa fa eto ambaravarana fotsiny no miresaka de eo mipetrapetra. Ary raisy direniny lalo ty e? Any an-dakozay ihany izy fa inona ary tia mitsangany am'foana eto ty. Nefa reo ny seza. Eny letsy e, misaotra betsaka. Neny eo? Neny a? Ahoana e? Avy aloha fa misy vahiny ato e. Vahiny takin'ina aloha zany fa ny asako mbola be. Ka raha tsy tonga aty ve ianao ahalala azy e? Fa iza koa ny vahiny am'ty andro amin'ny enina maraina ary tony e. Za ihany le jejo a. Aha! Sambasambo zany rigarabe ny omby a. Ka manahoana aloha ianao e? Zao salama tsara hitanao zoko. Ka inona ho ny vaovao entinao e? Ary ahoana koa zao fahatongavanao tsy mbola miposa masoandro zao? Na ny nofo ratsy anga? Za zao a, raha tsy ny fikarakarana ny rafatritra monjy asa maraina de mbola atao am-pandriana. Tsy misy resaka idirako zany fa andeha moka koa aloka. Mandehana koa la mandehana fa tsy laiko en'ny resaka eto e. Oadray zany mbalohanao rabe. Zanakao fe de roadrana tahaka zany. Ohatrany hoe jalamboto ery ny fanaovanao azy fa tsy misy fanajana. Ka ataony ahoana tokoa moa mba hanajanao raha toy izany ny toetra sehoanao azy. Ka ianao ange raha matotino atondehako ty fa tsy nizazy iny e. Ka lazao aingana raha fa mbola be nge ny asako e. Fa o raha matotia, inona loatra moa ifatritrany de voakarakara tsara tahaka zao ka? Nefa tsy vitanao tamiko zany araka ny mahavady andefimandrinao ahy ha? Inona ny tianao ilazako azy? Zandrinao sa vady keliko? Zany ve mba fiteninao amiko? Ie? Tena faniratsirana tanteraka ane zany e. Raha tianao fantatra de ny anatratranaireo miray fandrina mihitsy ny diako raha matotia. Ka hijery ny fandrinanay mihitsy zany ianao? Hanaporofo fa tena mivady zay. Tena ho felako ny temainy anao raha matotia. Aza mba izany anaovanao vava-be-to zany a. Tsy mahatsiaro tena nga aty fa aty antranon'olona ianao io. Fa ianao indreny to ohatra ny to manangam-bovonako. Efa maniry ny anatratranay ihany ianao de alao ery ary rerabe ny omby vady malalako ahitany mariny. Ka ho ampedinao aminy aho zany a? Raha tsy diso de izay no alehanao vao maizimaizina ty. Na hitory afa mijangajanga na adultère ho ny teny vahiny. Ary aiza moa zany zao ty fatritra zao ka? Mbola ao am-pandrina izy miandry ny sakafony e. Tena sa ianao ry jejo a. Ny saka matory avy ty no alambolombava ka andrangitra zany ianao? Ndao efa eto amin'ty efitra ray ty ihany sika de atoroko anao ny fandrinako. Eto amin'ty kidory ty eto ny fatoriako. Azo sitanao tsara zany aloha. Azoko e. Ka aiza indray zany ny an'ny fatritra sy injola ka? Aiza? Andre afidrafanao tsara indray ny tongotra ao etsy amin'ny efitra ilany sika. Io ary isy fefamfo. Mazava koa hatreo? Ahoany zao manakatrady mbola maizimaizina ty aminay zao raha zoky na zokony azy se tokony mba hanaja ny tokantranon'olona ihany fa tsy vatravatra toy zao Mazava ngambo zay. Fa milazao zay tianao ambara fa efa hitanao avokoa ny zavatra nitadiavinao e. Tsy mahateny ianao raha torika nge ianao am'izao fitabadabana vao maraina ty amiko zao de ho sahirany e. Fa nga anylarery tily ty e. Tranolovany ely ty raha izany mba eritreritry se de eo koa zaraina koa io trano be andrazany ipetrahany se io mba manajaty iny efa samy menany anjarany avy tsika. Ny anse moa avy amin'ny tada fa ny akosa avy amin'ny eny ka oka tsy fampitsabaka mihitsy fa tsy adala koa ireo ray aman-drenitsika. Tsy enjerediredi ny lahy fa hitadiny marina momba amin'ny fiarahanareo sy ny vadiko nalainy lahy. Fa mazava am'si ve ny hitamasony si
raha malahelo ny vadiny sese a de io izy eto any raha tiany anaraka an'se mazava angam'izay tsy odikoa ako Zay ny anao. raha tsy miova sy manome toky fa hiala tanteraka amin'ny toetra mamy ho fady ianao ary atao eo anatrehany vavolombelona avokoa ny fanekena amin'izay a de ho tamana fa raha fiatsaram-belatsy fotsiny no itenenanao ka de aleo mihitsy no saraka sao fa afatesana no miandry ahy ihany ko hay fa izany de mbola hifankahitsika zany e zay dada efa mandraky ny tsy makatoanao intsony ve neny de mbola mikafarafaram-pitenenina ihany ianao aka izany letsy e tsy nimaiky no atao ary rary ny raha lomoniny neny tsy nitory anao any amin'ny tribonaly anefa izy fa mba nitady fialofana amin'ny dada farafatritra marina mihitsy resy zany a kanefa mbola indro ihany ianao fa mitratrevatreva ty antranony okazay ty herisetra mibady tiry dada sao ampikadranao ny afarany a ary za makala ny raha lahanao raha nanaiky ny ampiatrano aneny izy ay alahy koa zany efa tena be saina toy zany keo alahy tsy hamaly ny teninao ntsony ary dada okazay aloha ny amin'iny fa ity misy vaovao mahasoa antsika rehetra avy tamin'ny dada torainy rozy ka ho vakiko aminareo eto ody ranadà ody enao ve adaly olona lalo dalovana ariany zany andao hiditra avy an-trano fa arivety ny andro raha matotika ineny ange fa mahalala an'izany fa mbola manalina andro ihany e marina ny andada fa andao tonga de hiditra ay zaringanoatra tsy eny ny faleo manatrika azy mihitsy e manahoana ranadà manahoanareo ay tonga sady de misaotra anareo mba mitsiditsidika ka manahoana zato izy ningarainy rozy a tsy eniny zany roneny fa mba hampio amin'le baikimona efa mahazatra azy a eny e efa manao an'izany foana ange ahy e rabaina manokana koa ianao ringara fatritra mba tonga soeto aminay misaotra tompoko ary faly keo a mahitanao zay no hoe lary ranadà fa iroso amin'ny resaka manaraka sika fa asana mba azonao tsara ihany ny resaka miaraka amin'reto baikimona ataoko reto na tsy eny e aza matahotra fa azoko tsaraka fa inona ndray ny manaraka manao azafady a raha avy hatrany de miteny tonga izay efa mianaka ry dada to araka ny afatra antaratasy nampitondrainao ahy ay de mipetrapetra ary fa reo ny seza azafady raha zay aho vao mampipetraka any satria mbola tsy de ampiseho avy hatrany ny momba ny fandrenesako atra e fa mba natao fahagagaly e dry fa ahoana ary zany ny tonga de namaly avy hatrany ranadà e atray ka efa mandre izy zany fa tsy niandro baikimony tsoniko atray finona koa ty mezany larinjola avelo am'izay izy mba hiteny e fa miveritsika kolema mandra-pahafaty anga io ahoana ary njolany dinika anareo mianaka taty no tao manova zava-mahagaga toy zao a eno a nareo ange to ohatra ny nanao tsinotsinona azy loatra e ka seho ny ankehitriny ny tsy mahairery azy misy namany manampy azy ao marina ny enjola ry izy roa fa tsy nahatsikaritsika teo mpiandohana andry fa ialahy nga mahalala ny momba ninganoatra no miseho mpaminany io koa ka ianao anery dada tsy mba madio resaka e fa fanambaniana olona ny be ao andohanao rehefa tsy mitovy saina aminao fa mba avy alao hiteny ny sasany lazao ry dada fara zay fantatrao fa avy alao ry zareo avarina eo e zao jerefa misy bokotra kely na aparay io miteny vahiny mipetaka io amin'ny sofiny io hitanareo ka zato mahagaga raha tonga de mamaly izy efa maheno tsara amin'ny alalan'ny milina kely madinika any anatiny any efa fantatro mialoha io fa tsy niteniteny taminareo ao mba ho fagagana aminareo izy ihany mba nikarakara ny tenany ka de aleo izy no hitantara e ay zany ny sokosoko mangina taty alahy zany anala baraka anay fotsiny ko ka efa makaleo any ady lavanareo io ko zany ny anao raha be ny omby a efa tonga saina ny zaza aoko zay ny fifanjevonareo amin'ny fifamaliana fa efa eniko daholo zao ny toetranareo ka velao aho nazava am'izay satria mbola ho lava ny resaka
eny ary ranada ka de miainanao zahay amin'izao fanasanao anay zao fa isaorana be deaibe tokoa aloha Andriamanitra tamin'ny fanampinanao andre tsara e. Ka aoka mba hanazava kely alohan'ny dinika ifanaovantsika eto. Tena zavo-bavona naitrinay tokoa zao nganoatra ka marina e. Ka de isaorana neny tompo e. Ka misaotra anareo be deaibe koa zao no izy. Be ny zavatra tsy de nazava loatra tamiko no io aretiko lalo-dalovana io, indrindra ny momba antsika mianakavy fa tao mifanipaka taka amin'ny valalakarona. Mahazavo zao ankehitriny fa misy tokoa ny disadisa ka de hiaraha-mahanjantsika. Zay ny antony antsoko anareo. Ka no arana da iza ny nanome an'izao fitaovam-pihainonanao zao sa de mba nanatina dokotera fotsiny ianao? Nisy ny antrako tokoa e, nefa mbola ho hitanareo ihany izy fa ho avy ifanatrika amintsika eto. Mandra-pahatongany anefa de mbola hifandinika kely sika ka zao no izy. Inona ry jejo nahatonga ny fisaraha-toerana eo aminao sy rabe ny omby araka ny mba enoeniko tapotapoka tamin'ny resakareo. Ka zao nge tsy tanto fotsony ny erisetra nataony tamiko fa saika hanimba e, ary matetika loatra io erisetra io na de hoe tsy tiako loatra aza nge ny andaon'ny tokantranonay e. Fa maninona? Ny fahasarotam-piaro ny tena manindry be ny feon'ny fieritreretany noho ny fomba fiainako e. Na diditra zany ianao ka nanao fitandro ohatra ihany iny e. Azafady ny nganoatra fa aleo zano amala an'izay fanotainao zay raha sitraka ao tsy maninona fa ny fifanazavana no ahitana ny marimaritra iraisany. Jejo moa no anaram-bositra ny menarao azy ka de ino nentinay niara-niaina nandritry ny taona maromaroko. Marina zany. Satria ohatran'ny sarisarin-dahy ihany izy tamin'ny fahazazany de nentiny hatreo amin'ny fotoana nanambadiny de mbola tsy nialaminy io. Ka mety ho diso hevitra ihany ianao ry nganoatra raha izany ny tena raikitrao ao am-ponao ao, fa efa fantatrao kosa fa raha zay lalao ny tena anarany. Ka izay indrindra ny tena nanairana ny saiko e, ka tena nahatonga ny fahasarotam-piaro tao amiko mihitsy. Efa fantatra nge zany rabe raha mbola teo ampiarahana fotsiny azy sika e, kanefa ny tianao hatrany matoa nisy reny de tsy avy amin'ny sitrapoko loatra fa efa toetra voajanahary tamiko, kanefa de nanaparanao ny fahatezeranao matetika foana ka nanjanantsika aza nanjary nanan-kilema vokatry ny erisetranao ka tsy nahatody ny fianarany intsony izy hatramin'ny farany. De ahoana zany ry nganoatra? Ka jejo loatra ny ranabavinao nanaovany sangisangy adaladala amban'ny fatritra zandroko nge. Azafady raha soko fa zaza narino mifakifakim-piheveranao any e. Zaniko raha tsy nisy ahy vadinao de efa nanan-kilema raha tsy maty ohatr'izay no ny fampijalianao azy. Sary efa tsy de be teny loatra de avarina ty dolo ny rihatra rehetra e. Ka farery zany lahy zao fa tsy mieritreritra ny tokantranonay. Sanatria zany no andravan'ny tokantranonareo e, fa natao se azy no tadiavan'ny fialokalofana tany amiko. Mino afa mazava ny resaka hatramin'izao ka tiako lazaina aminao rabe de manana finiavana novan'ny toe-tsaina lomorona fa nanambady hafa no zaza ianao ka mbola io kilema kotrehany fonao io no mbola hita tananao ny tokantranonao tsisy hovanina ny ho avy ny taranakao ary tady io fa mety hahafaty anao tampoka raha io toetranao io marina ngery nganoatra zany teny ranabavy zany fa tsy hoe fombako azy Ka de raiso ary ny andraikitra ry dada fa nasamy manana ny kilemana asika mianakavy rehefa vonona ny andresan'ny sarotra de irava-maina ny sain de voly mitady ampisaraka atsika. Ka ny tena tsy tatiko nge de ty fatritra zandroko manjary rafilahako no mampiditra amin'ny fankalany ty zay ndray inona no ikaroanao ny tantara efa lasa raha amerina indray ny fihavanana ianao olombelona ihany koa ny tenako ary efa zatra ny miaraka mambady ka tsy tokony hamofo fotamandry indray sa tianao mihitsy ny varotako tena zay vao mazava aminao ny rehetra. Oka arsera zokony lasa ombany lasa fa azatsika fonina tsony fampihevanana zao ny tokony mahasotsika rehetra. Mangataka aminareo mba tsy hanotsony na merimberina ny efa matory fa andao hibanjina ny ho avy. Ka za zany no andefitra ka raha tsy isy ny fifandeferana de mbola hanohy ny fiainana tsy manjary hatramin'izay ihany zany ianao. Eny ariko nahotsika fonoko ambony ambany azy zao tontolo zao tsy ahita rariny amin'izany afa de aleo zany manadino ny lasa zay. Rehefa mamerina ampitiavana ianao
dia isinda tsy kelikely ny lasa ratsy vita hatramin'izay. Misaoran'Andriamanitra aza rehefa tsy nitory anao hatramin'izay satria mbola ahoana ny fitiavako mahavady andefy mandroko anao e. Mba hanangidy tamiko tokoa ireny ry arabe kanefa ny laferana mandina hony dia noho ny fandeferana e. Ka tsapako izany ankehitriny e. Dia tsy nampaninina anao mihitsy izany nampirafy anay mindralahy tsy araka izany eritreritra ao izany tao an-tsaiko fa mba fanomezan-desona ny lehilahy toa anao mpampijaly vady rehefa entiny zavatra avy any ivelany any amin'ny sitrapo ratsiny ok zay. Mba tsy hiverena ny ady-hevitra tsy mahomby dia misaotra an'Andriamanitra sika amin'ny fitiavany sy ny fahasoavany rehetra. Noho izany tsy afaka ionina fotsiny fa ampiasany izany fahasoavana ny meny azy any. Iraly sy jezy dia niara-nianatra mahafantatra tsara. Azafady tompoko, fa mba matsiaro kely aloha ankehitriny. Ay ve dia mbola voazona ihany izany anaram-bositry ndry izany Tsy maty mihitsy izany hatramin'izao akia. Ay ve Ka inona vaovao e? Arabaina aloha tonga soa eto aminay Ka natsoina mihitsy izy anatika antsika eto ary misy dikany maha eo azy. Izy ny raly manana namany jejo taloha ary reo ny fianakavianay raha matokely raly. Dia ny faly mahafantasandika izany ve aloha e? Tena faly akia mahita ndry dia mbola ho faly be mihoatra n'izao ndry fa tsy saraka mandrakizay tsika raha sitrapon'Andriamanitra kia. Fa ahoana ki? Alao hoany manohy azy. Fa ahoana raha nadà zao I raly manana no nitondra ny fanafody na azahoako nandre tsara ndray ary nanaiky ampitiavana ny ho andefy mandrika io rehefa naneo ny fitiavako azy ka zao nge nanana fofombady taloha saingy voan'ny areti-tsofina koa dia niova nge ny heviny dia nandao atsy ankiteny izy nikarakara nefa ndray aman-dreniko dia tafaverina ihany ny fienoko zao nahazoako nanampiny anadandry izao dia zao izay nakamba mpitiavana izao retsy ka nafo vola be tokoa izy ry zareo saingy tsy nilazalaza taminareo raha tsy zao satria manana ny fotoanany ny zavatra dia misaotra indrindra kiraly ary maniry koa raha maniry izay rehetra ny atateraka ny raharahanareo sy ranaday ho anay rehetra izany firaritso anareo izany dia mirary vady sambatra ho angiako zay tena azafady aloha re olona tena mampihetsi-po tokoa zao fionana tampotampoka zao ka sady nampitodika ny saina maneritreritra amerina ny tokantranona efa teo amorotevana ndraiky ka ekenao ve zany raha zay lalao malalako izaho koa aloha tsy anaiky atao hoe njolo zany tsony ny tena anarako dia hoe Gerson ny atsona dia mba iova koa sao tsy ahita vadika dia inona izany no masolo an'ilay teny hoe clé mampianakaviana fianakaviana mendry renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe clé mampianakaviana nosoratany raza Jean Rivo novelomin'ny Rakoto Faly Andry Iony Iory nandray feo sinana antondosa tovy razana mamonjy sy olosoa